Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage, vous présente Zahatany. Miarabantsika rehetra tonga sondray ato anatin'ny fandaharana Zahatany. Anio dia hoentina any amin'ny Tsingy Bemara-Bekopaky sy ny Allée de Baobabs-Morondava isika, saingy ny fitsangatsanganan'ny Aina izay nahazo ny faharoa tamin'ilay fifaninanana concours Meilleur Guide de Tanà 2016 izay ny karakarain'ny fandaharantsika no entinay aminareo. I Aina dia guide avy eto Antananarivo fa nanahoana kosa ary ny fahitany sy ny fihetseham-pony nahita ny zava-misy tany amin'ny toeran-kafa izay tsy nahazatra azy. Ato anatin'ity fanadihadiana reportage hoentin'ny namana feno randrimalala eo amin'ny fitantaran'ilay manily izay normal zay akafiza avy hatrany. Morondava amin'ny ora maraina tsy taitra tsy maika ny mponiny ety amin'ny arabe fa mifanohitra amin'izay kosa ny any Aina maika ny andeha izaha Allée de Baobabs sy Tsingy Bemara-Bekopaky miaraka amin'ny tour opérateur Madagascar Tourine. Itaina no mpitaridi miaraka aminy. Vao niala 10 kilometatra ny Morondava fotsiny dia fa raikitra ny fakana sary. Izy raha teo vao sambany nitsangatsangana taty amin'ny faritra Menabe ka dia tandrify ny faniriany tsara. Rehefa navita 20 minitra ny lalam-pirenena fahadimy amin'ny telopolo dia mivily ankavia mandray ny lalam-pirenena fahavalo raha avy any Morondava. 10 minitra aorian'io dia tonga eto amin'ny toerana fantadaza maneran-tany eto Bekonazy ity, Allée de Baobabs. Lever de soleil moa ny fiposahan'ny masoandro no natrehiny teto. Sambany ianao na nahita an'ity Allée de Baobabs ahoana fahitanao anazy? Fahitana azy aloha tena kanto dia kanto satria nisan'ny raha amin'ny teny vahiny hoe élément pilote amin'ny fisehatry ny fizahatany aty amin'ny région Menabe zany Baobab ny fisian'ilay Baobab aty. Ary dia tena hita hoe aleo zay ry feno mbola feno hafaliana ny fony ka fanontaniana ny tahinana atao misimisy. Mbola lavalava ny lalana ary Aina fa andao amin'izay aloha. Mpitardina guide touristique n'Antananarivo ny asan'ny Aina. Matianina tokoa satria dia efa nampita ny fahaizany Baobab vao nomeny tahina azy teo tamin'ny reto mpizahatany vahiny niara-dia tamin'ny sady izy. Donc si le Baobab il est 30 mètres par exemple de haut, ses racines c'est 60 mètres. Marina fa ny endriny sy ny karazany ara-boajana hary tomendrik'olombelona ny tena mampiavaka ireo renala na Baobab ety amin'ny faritry Menabe. Baobab amorendreo izao no miatrika antsika eto ety amoron'ny lalam-pirenena fahavalo ihany io aty maro fandilia. Izay vao dia hitany vatana fa hatramin'izay sary ny hita. Dia ahoana ny fahitanao azy amin'izany? Mahavariana zany no tena marina. Satria ndao mba hitondrana ny tanàna sena ohatran'ity koa mba ho hitan'ny olona dia izay nao ny tanànan'ny olona koa mba andehandeha mba mahita zavatra hoe to amintsika misy zavatra tena hoe miavaka sy mahavariana ohatran'izao hoe ny vazahara tonga aty jery an'io nefa tsika tompo tanàna indray no sanatria manao tompotrano hoe manana zavatra tsara ohatran'izao. Tsy Aina ihany ny taitra teto Ah, celui-là c'est impressionnant, très impressionnant. Baobab sacré indray no nitsena teto amin'ny tanàny Kirindi, mbola manamorona ny lalam-pirenena fahavalo ihany. Hitantsika eto izao ilay hoe Baobab sacré raha ny finoan'ny olona ety dia hoe rehefa maty misy maty zany dia tsofoka ao anatin'ity Baobab aty ny fanahin'ilay maty dia tena mananjiny ity toeran'ity amin'ny zareo. Dia fefeny moa ilay izy ity raha ohatra zany ka te hitsofoka ao dia manala kapa dia tsy azo tondrona fa votarana zany androna azy ohatran'izao amin'ny toerana masina azy ary tena mahasarotiny be amin'ny olona izy ity. Ady mpamantaran'andro efatra mialan'ny Morondava dia tonga eto amin'ny seranan'ny Tsimafana. Seranana fiampitanana ny renirano ny Tsiribina amin'ity lalam-pirenena fahavalo hatrany Bekopaky ity. Tamin'ny fanomanan'ity fitsangatsanganana ity dia teto ny tena nampatahotra indrindra ny Aina vao niala tany Antananarivo. Asa na izay tokoa ve ny dininy mafy dia mafy eto. Lalana tsy maintsy ampitany nefa ity. Somary tsy dia nahitany teny piry tokoa aloha raha izao endrika izao tety ambony baky. So ihany fa 30 na 40 minitra ny fiampitany.
maika be ry ny hidiny somary namely ihany koa ny hafanana ka manararoatra rehefa mahita mangatsitsiaka vao misasaka nefa ny lalana eto tsy vitan'izay fa nisy fanalana azy na aventura koa tety an-dalana manomboka maizina ny andro amin'ny enin'orariva tonga teto amin'ny fampitana baky eto Bekopaky amorony reny ranony manambolo nanahoana ny pitan'le baka tamin'ny voalohany ny pitra tany beloha pitra tsy natahotra ve ina moa tokony natao milamina tsara sécurité en sécurité tsara fa io ny asandro zareo isanandro sanandro tsisy atahora mahafinaritra zany no ny afataotry ainy nareo zany ka hatramin'ny firy miasa eto zahay arakaraky ny tobily fotsiny zahay zany eny raha herin'aly be zahay avy tobily de mampitsaky fotsiny zay ho hainay zany de tsy atahorana ve ny misy voay ho ty any ty sa tsy atahorana betsaka i aloha laha tena mitsaka agnaminy tsy atahorana fa izy misy voay mampiahiahy mafy mihitsy izany fanazavana omeny mpapita baky eto zany satria tsy misy fitaovana manara-penitra ahafahana miasa alina na iray akory aza ny baky ampiasainy eto jiro be mpanazavany aly lohatra tsy salasalana koa fa misy voany rano hoy ny voalazany teo ny jiro ny fiara nefa sisany mba manazava eto ilaina ny fandraisana fepetra na fampitaovana azo anampiana azy reto haingana avy amin'ny tompona ndraikita isan-tsokajy ny tandrifiny fampiasana alina ny baky eto Bekopaky mba hisoroana ny loza sy hanana ny mpizahatany vahiny toky amin'ny fitaovam-pifamoivoizana eto amintsika mpizahatany vahiny hatramin'ny 500 isanandro mantsy no mifamezivezy eto mandritra ny haute saison Bekopaky amin'ny enin'ora maraina iaina nanahoana ny alina ny alina ny lamina tsara kalma tsara ny toerana tsisy ahina en sécurité tsara manahoana zany ny programme androany ny programme androany circuit grande Tsingy dia miainga amin'ny enina sasany rehefa aveo dia andraitsika mahita ny toy eto ankapoaky no farany azo Allée amin'ny fiara raha hanao circuit grande Tsingy andamozavaky 3 kilometatra fa mandritra ny adiny 4 no anaovana azy noho ny hasarotsarotany lalana. Les circuits s'appellent Ndamzavak. Ndamzan, ça veut dire c'est Damzan cassé. Et non, c'est malgache parce qu'il y a des cérémonies déroulées dans cette région. Il y avait des Damzan parce que ça nous portait des roms locales, des tokagas. Après ça, c'est tombé et c'est vac, c'est cassé. Pour ça, ils appellent ça Ndamzavak, c'est Damzan cassé. Rehefa vita ny fiomanana rehetra amin'ny ceinture baudrier sy ny fanazavana ny tsara ho fantatra rehetra ao anatin'ny Tsingy Bemara, dia miainga amin'izay ny dia. Somary manampoka izay ny fiakarana amin'ny lalana tandrifeto dia mangingina daholo aloha. Aina. Oui. Tafiditra ato mitsingatsinga ahoana fahitanao anazy? Tsara. Tsy hitako hoe ahoana ny ilazana azy fa tena hafa. Hatramin'izay izy dia sary foana ny hita. Fa izao zany no dia tonga eto dia faly be mihitsy. Tsy eritreretin'ny saiko loatra ohatr'izao fa ireo efa tena nahita. On va aller jusque là. Hitako izay tena iny no tsara. Toerana ty no antsoina hoe point d'observation. Izay olona makaty Tsingy zany, raha ohatra hoe efa navazo taona tsy afaka manano, izay ty ny toerana mety ho azy. Jandray aloha ena dia mbola tanora tsara ka leo tohizana ihany ny dia fa tsy hijanona eto amin'ny point d'observation. Tsy mitsangatsangana fotsiny rehefa mandeha ty amin'ny Tsingy Bemara fa tena fianarana sy fiverenana amin'ny tantara. 3 arivo taona, 5 tapitrisa, 200 tapitrisa taona tany aloha
ary fietrena maso ny zavantranga ara-boajanahary teto ambony tany tamin'izany fotoana izany. Zao zany le coquillage zao dia manao-porofo hoe ty toerana ty zany tany ambany-dranomasina taloha. Nisy le mouvement tectonique zany hoe izy tany ambany-dranomasina zany nisy tany amin'ny 5 millions d'années nisy les séparations entre andreo vato reo. Dia le ty coquillage ty zavatra nipetraka fotsiny teto ambony ty vato ty. Fa rehefa nisaraka rehefa niala le rano dia ohatrany hoe raiky tapisaka amin'le vato izy. Lasa fossile. Dia rehefa taty aoriana moa zany mba hanazavana an'le tsingy hoe tany ambany-ranomasina taloha dia anisan'ny porofo manamarina zany ty fossile ty. Araka mahatsingy azy dia zavatra maranitra io. Le hoe Tsingy Bemara, le hoe nahatonga le anarana Bemara. Be moa zany fantatritsika hoe betsaka. Le mara zavatra maranitra. Zany hoe zavatra maranitra betsaka zany le nahatonga le teny hoe Bemara. Dia araka antsika hita eto zao misy le maranitra le hoe pointu, misy koa le maranitra ohatrany hoe traçante zany ohatrany hoe lame. Ankoatra io dia ahitana 3 sy 700 karazam-biby sy zava-manan'aina mikisaka sy misitrika amin'ny tany na reptilien ny ato anatin'ny Tsingy Bemara. Isan'izany koa ny gidro na lémurien izay tsy fahita raha tsy ato. 300 ny karazam-borony. Anisan'izany ny ankoay na voromahery ny malagasy. Ampahan'ireo voatanisy ireo fa betsaka ny mitady ho lany tamingana sy tsy hita raha tsy eto Madagasikara amin'ireo arena voajanahary ato anatin'ny Tsingy Bemara ireo. Hoy ny Madagascar National Park, ny tantana azy nanomboka tamin'ny taona 770 ahitana karazan-java-maniry 330 sy 700. Tsy ravaky ny Tsingy Bemara fotsiny noho izany ireo biby sy vorona ary zava-maniry ato ireo fa lasa fakanain'ny mpizahatany ny makasary azy rehefa mitsangatsangana. Izy atao ficus. Ny ficus zany tsy velona izy. Ty karazana ficus ty raha tsy mitady hazo anankiray zany ipetrahany aloha. Dia voalohany zany izy nilazainy zareo hoe épiphyte izy. Zany hoe zany miantona fotsiny. Zany io zany matetika zany le voan'le ficus zany hoan'ny vorona na hoan'ny lémurien gidro. Dia aveo rehefa mokaka le biby zany dia manaraka an'iny zany le voaniny dia ndraindray latsakana amin'ny hazo anankiray. Dia rehefa tonga eo zany latsaka ny orona dia maniry iny le voaniny iny. Dia rehefa maniry miakatra aloha zany le hazo tady le masoandro ao ambony. Dia rehefa hazo le masoandro dia midina le racine le fakany manaraka le vatan'le hazo tonga aty ambany mitady rano aloha. Mitady rano zany hoe zany tsy mbola mamono an'le hazo izy fa karazany support fotsiny zany mitazona azy fotsiny le hazo. Dia rehefa aveo izy manomboka mivelatra tsikelikely dia lasa mandrakotra an'le hazo tsy moramora le racine le fakany. Dia rehefa tonga feno tsara mihitsy dia manomboka manery an'le hazo le racine le fakany dia farany maty le hazo anankiray ao ampovoany. Dia rehefa maty iny tsisy ninina mihitsy ao anatiny fa lavaka sisa ny hitanao amin'le fakan'le hazo. Dia iny zany no mahatonga azy hoe lasa parazita indray zany izy amin'iny satria namono le anankiray teo. Dia izy indray zany mitsangana amin'ny solon'le anankiray teo. Dia rehefa tonga zany eo amin'ny 20 taona 30 taona tsy mahatazona azy tsony zany le fakany iny dia minjera indray izy. Io zany le tantarany. Zany hoe zany io hazo anankiray zany tsy velona aloha izy raha tsy misy an'io sport misy an'le hazo anankiray. Dia zavatra mahagaga amin'le izy tsy mamono izy raha tsy hazo ngeza be. Fa raha hazo kely zany tsy petrahany mihitsy. Dia izy efa elaela io teo. Dia zany hoe mety afaka 20 taona zany efa maty anankiray io. Izy misolo azy io. C'est très très beau. C'est très beau et je suis très impressionnée. Il y a une nature magnifique à Madagascar. C'est la première fois que vous visitez cette région, oui. Oui, c'est la première fois et je ne connaissais pas du tout. Et c'est vraiment une belle découverte. Tsy fahita matetika mahagaga ireo ihany no fehezanteny mahalaza ny zavatra hita ato anatin'ny Tsingy Bemara. Tsara ho fantatsika koa fa ato no miaina ny vazimba izay lazaina fa razamben'ny malagasy. Nambaran'ireo mpitantana ny Tsingy fa nisy nanampy tamin'ny famaritana ny sirkuan'ny mpizahatany ato izy ireo satria natao azon'ny rehetra Allée ny lalana ny soritsoritana no sady tsy manelingelina ny filan'izy ireo amin'ny andavanandrony. Fa manomboka miditra lalana sarotsarotsy tsika zao. Miasarotra foana no sady miakatra izay ny lalana rehefa manomboka mamaitapetaka itony ceinture baudré itony ny mpitsangatsangana. Maranitra ny vato ka loza raha sanatria mianjera aminy.
Rehefa misy toerana tokony hanampiana dia aza miaya mitandremana aloha miakatra. Oh, non fa vedere su di due nazionali che io ho una reputazione in Italia, lavoro per l'università. Avete qualcosa? maka aina kely indray aloha fa hafa indray ny lalana ohatretsika manomboka eto. Enimpolo metatra zany ty lavaka andehanantsika ty. Zany hoe maizina be ny ao anatiny ao dia zay ny antony hitadiavana ny torche. Tonga soa ato anjoy mavo. Dia vao mivoaka an'le gros zany tsika dia tonga dia mahita an'le échelle. Dia karaha tsika makany ambony, any ambony tafo. Andao hodiny. Zoy na lavabato, grotte, ny tunnel no mitovitovy aminy zany raha any andrenivohitra. Iray amin'ireo zoy maromaro azo lalovany ity raha anao circuit grande Tsingy ato Bemara. Aizy mpito no vakivakiana ato. Alao sara intsaina hoe raha toa ka tsy mitondra jiro anazavy. Tery no sady mbola misampatsampana koa ny lalana ato. Noho ny fahazarany anefa dia tsy mba olan'ireo vazimba monina ato no mandeha amin'ny toerana tahaka tony ato anaty Tsingy na andro na alina. Tonga eto zay vao antsoina hoe tafavoaka ny anjoy mavo. 520 ka hatramin'ny 900 metatra miala ny ranomasina ny hahavo eto. Tonga amin'ny lalana tsy azo iverenany intsony na point de non retour ka tsy maintsy manaiky niakatra hatrao an-tampony. Aina ahoana dia miakatra amin'le Tsingy? Mahafinaritra be. Tonga. Nareo tsy mila manao sport tsony? Tsy mila manao sport tsony zahay satria efa ampy anay zao rangahy. Impiry isan-kerinandro mandeha aty amin'ny Tsingy? Raha amin'ny volana août, volana jolay, octobre dia isan'andro zahay manao amin'ny asa ty. Fanatanjahantena feno ny manao circuit grande Tsingy. Tsy natao an'olona mora fanina fa na dia zany aza na havariana ny nahita ny fahasahina ray aman-dreniny ankizy lahy kely ray ity nitondra azy hatraty an-tampony Tsingy Bemara. Azo antoka fa tantara mahafinaritra ho azy mandritra ny androm-piainany zao fa raha ny fitsipipitsidihana ato amin'ny Tsingy ka tsy hanintanana ny hafa indrindra noho izy tsy mitondra ceinture baudrier. Norarahana ray mafy teto ny fakantsarinay. Nambaran'ireo mpitaridi reto koa aza fa efa nisy mpizahatany vahiny jamba tafiakatra tetỳ an-tampony Tsingy Bemara. Mazava ho azy fa ny fikasiana sy ny fahatsapana no nandraisan'ny fahafinaretana tamin'izany fa tsy ny maso ho an'izay raha naman'izay. Eto no antsoina hoe Belvedere, tampony Tsingy Bemara, manana hahavo hatramin'ny 570 metatra miala ny ranomasina. Marina fa 427 no nahafaritra arovana manokana ny Tsingy Bemara na réserve naturelle intégrale ary iray amin'ireo site ramsar 3 eto Madagasikara. Izay manko no mahamaintsomaintso ny tazantsika maso eto amin'ny manodidina izao noho ny hamandona voatahirin'ny Tsingy Bemara mandavan-taona. Tahaka izay koa ny anompon'ireo tanimbary mamaty sakafon'ny mponina aty amin'ny manodidina azy. Misy 700 izy zany lasa site patrimoine mondial tamin'ny UNESCO. Dia tany fitony 700 izy nisokatra ho andretrarehetra nefa tsy maintsy asiana ny aménagement zay, ny échelle sy ny pose-pied dia les passerelles mba hanamoramora fomba fizahanan'le izy. Dia ny taona zany raha ohatra ho an'olona rehetra rehefa hijery Tsingy zany
dia raha ny tena maro zany ny ankizy eo manomboka amin'ny 20 taona zany satria fa manomboka fa mahatsapa ny tompony ataony le ankizy no mandeha miakatra aty ambony aty fa raha latsaky ny 20 taona zany izy dia mazava azy fa ny ray aman-dreny ny tompon'antoka sy tompon'andraikitra amin'le ankizy indrindra amin'ny resaka sécurité zany hoe zany tany amin'ny fito amin'ny sifily sy sivanjato sy arivo zany dia teo eo amin'ny tena maro zany teo amin'ny 1746 enina amby efapolo sy fitonjato sy arivo mpizahatany tonga taty dia tamin'ny taona lasa 2016 teo amin'ny 4,000 sy ray alina sy tamin'ny herintaona zany aloha dia efa nibetsaka ny gasy tonga taty efa teo eo amin'ny 20 isan-jato dia amin'ity taona ty zany manantena hoe mba hibetsabetsaka zany ny gasy indrindra ny gasy ho tonga hijery an'ity faritra ty zany satria faritra tsara manatantara manan-karena koa zany ny Tsingy. Andao sika hanao kajikajy ankandrina vitsivitsy tsotsotry 4,000 sy ray alina teo nisan'ny mpizahatany tonga taty tamin'ny taona 412 roapolo isan-jato-nio ny teratany malagasy izany hoe 800 sy 2,000 sy ray alina ny teratany vahiny 200 sy 3,000 ny teratany malagasy raha ampitomboina 5,000 sy 5 alina ariary nisan'ny mpizahatany vahiny 800 sy 2,000 sy ray alina dia manome 4 sy 700 tapitrisa ariary ny vola nentin'ny vahiny niditra tato ka raha ampitomboina 5,000 sy 2 alina ariary indray nisan'ny mpizahatany teratany malagasy 200 sy 3,000 dia mampiditra vola 80 tapitrisa ariary tamin'ny taondasa 4,80 sy 700 tapitrisa ariary zany ny vola nampidirin'ny fizahantany tato amin'ny Tsingy Bemara tamin'ny taona 412 tao anatin'ny 5 volana haute saison efa mahavita lalana goudron eo amin'ny 3 kilometatra eo raha vita koa ny lalana dia mitomby fotoana ahafahana mitrandraka sy mitondra mpizahatany aty amin'ny Tsingy Bemara io marina fa latsaky ny 5 hektara amin'ny velarana 7,000 sy 5 alina sy ray hektara ato amin'ny Tsingy Bemara io vola niditra io izay ahafahana milaza fa mbola azo ampitomboina 50, 80, 70 avo ihany ny vola voalazantsika teo ny fampidiram-bola avy amin'ny fizahantany ato amin'ny Tsingy Bemara. Ny sarany fidirana amin'ny Tsingy Bemara hiana izay voakontsika teo izay fa mbola tsy tafiditra ao anatin'ny vola voatotalitsika tsotsotra teo izay ny fitaterana ny ofan'ny trano fandraisam-bahiny hatramin'ny sakafon'ireo vahiny mandalo aty Bekopaky mandritra ny 5 volana. Voalohany indrindra aloha dia fisaorana lehibe natolotra ny Madagasikara torinina tamin'ny fanolorana ny leloka ho an'ny Aina izay nahazo faharoa tamin'ilay fifaninanana Meilleur Guide de Tanà 2016. Ny antohan'ny Madagasikara torinina ray manontolo zany ny mombamomba ny diako rehetrarehetra ny fitsidiana sy ny sisa ka dia misaotra sy mankasitraka indrindra ny Madagasikara torinina avy amin'ny alalanareo zany afahako nahita an'izao valan-javaboary dia tena anisan'ny tena hoe miavaka eran'izao tontolo izao satria zao mbola tsy taty mihitsy raha tsy vao zao avy amin'ny alalanareo zany ny afahako tena mba mitrandraka ny zavatra rehetra tatina ny zavatra tena endarana sy ny sisa dia tena hoe betsaka ny zava-tsoa hitako tena zany indrindra amin'ny asa atao misy an'le hoe navety Tsingy zany izay nandehanany anakaty moa izy azo lazaina hoe anisan'ny tena mety satria ny tômôbila milamina tsara na teo ara zany ny faharatsy ny lalana sy ny sisa dia tena tsy nanana ahy zay tao anatiny ny chauffeur mahay ny guide mahay tena tsisy hitako izay tenenina ohatrany hoe afapo tena afapo izay ny torapo fa ato ambadika kely ato ny fihetsempo iampita amin'ny pont flottant na ilay tetezana miantona amin'izay ny di hamenona ny fiantanantanam-po izay manamarika fa taty amin'ny Tsingy Bemara-Bekopaky. Arrivé, c'est fait. Misy ny sarotahotra ka manao izay hahatafita azy fotsiny rehefa mandalo eto eo koa ireo tena mankafy ka manam-potoana hakana sary fa izy amin'ireo ary ny any Aina ny andro faraparany mihitsy aloha izy vao niampite. Matahotra ve iara miampita amin'le tsara ny tena expérience io ty tetezana ty zany vaovaovao ty eo amin'ny fito taona angambany zany nanaovana azy na avy tany ty fa taloha teo zany ry amin'le poelvedera anakay voalohany le taria ambony taria ny avy ao dia veran'le lalan'ny karan'ilay ny olona dia ty zany tena tompony ary ty zany tena anisany nahatsara n'ity circuit ty fisinyty tetezana ty ny olona rehetra samy lina daholo zany
ka hitanizy ity dia raha ratsika rehetra mba tonga ty koa zany ijery an'ity tetezana ty. Avy eto dia manomboka amin'izay ny fidinana, mitovitovy tamin'ny akatra ihany ny lalana, izany hoe mianika, misisika, misitrika, avy eo mandalo ny katedrale. Miditra kirihitra ala indray, mandra-pahatonga any amin'ny toerana ny angana adiny 4 lasa teo ankapoaky. Non, non. Ah, non, che fa? No, niente, Simo, adesso cammina. Mamma mia. Misaotra sy mankasitraka tanteraka ny fandaharana Zahatany ny tenako tamin'ny fanomezana ny loka ho anazy izay nahazo ny faharoa tamin'ny fifaninanana Meilleur Guide de Tanà 2016. Ny fandaharana Zahatany dia miezaka foana mampafantatra antsika ny akanton'ny Madagasikara. Mampafantatra antsika hoe misy zavatra mendrika ho jerena, mendrika ho tsidihana, indrindra ho antsika malagasy eto amin'ity Madagasikara antsika ty. Matahiry velona malagasy ny télévision malagasy. Mendrika sy rariny zany raha misy zavatra amina sehatra maro isan-karazany zany dia tsaratsara raha hoe mba malagasy no mba tohanana ampivelatra sy ampiroborobo an'ilay sehatra. Satria isaky ny raha ny zavatra fantatra dia mazana miantso vahiny tsika rehefa amolavola zavatra na sala amin'izany ka tsy aleo hoe mba ny tena ihany no tohanana. Fa ny tena namarana ny Aina ity fitsangatsanganana ity dia ny fiatrehan'ny filentikiny masoandro teto amin'ny Allée des Baobabs-Morondava. Azo hitarina 3 andro na 2 alina iny circuit makany amin'ny Tsingy Bemara-Bekopaky iny rehefa tafahomana amin'izay tsika amin'ny fitaovana ahafahana matory ihany fa sombitsombiny ihany aloha reny tazantsika teo reny tamin'ireo lalana sy ny aventure izay hitantsika ao anatin'ny Tsingy Bemara izay. Marihana moa fa iny amin'ny Aina iny dia fitsidihana nandritry ny 3 andro niala teo Morondava niaraka tamin'ilay navety Tsingy Madagasikara torinina. Fitsangatsanganana ireo mpandray anjara hafa tao anatin'ilay fifaninanana concours Meilleur Guide de Tanà indray no aminareo atao anatin'ny fandaharana manaraka. Ho amin'ny anilo dia tapitra eto fandaharantsika isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, isaorana ihany koa ireo mpiara-miasa amintsika atao anatin'ny fandaharana, anisan'izany Madagasikara torinina, ny Madagasikara Voyage, Yannick Beauté mpanao tarehy sy ny taovolo, Majesty mpapekanjo. Araka ireny vaovao izay efa naparitaka eto amin'ny page Facebook ny Zahatany ireny dia manentana anareo piti mpitsangatsangana sy piti voyage izay mba hitahirana izy ireny tsara vidéo fa afaka alefanareo atao amin'ny fandaharana Zahatany zany manomboka izao zany hoe ho antsika izay liana amin'izay dia afaka mifandray aminay ao amin'ny MP ao amin'ny page Facebook ny Zahatany. Azadiny mamerina mijery ny fandaharantsika rehetra hatramin'izay ao amin'ny réseaux sociaux ny Zahatany, ny Facebook, ny YouTube, ny Google Plus sy ny Twitter. Eo ihany koa moa famerenana fandaharana ny alakamisy amin'ny 7 eto amin'ny fahitalavitry ny télévision malagasy. Veloma tompoko dia manome fotoana ho anao indray ho amin'ny tapabolana an'ito izao miaraka amin'ny fandaharana vaovao. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage, vous a présenté Zahatany.